ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana totosainy ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Ry havana malala, faly izay ny manolotra ny fiarabana sy ny firarian-tsoa ka ary manonona vedaran-tsoa aminao sy ny ankonanao mandrakariva izay manaraka sy mihaino ny onjam-peon'ny radio Vaovao Mahasoa amin'izao fotoana izao, ary anaraka ny ampalalao izay lalana tokony alehako. Hivavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra anao izay fa tsara ianao sady mpanao tsara, tsara indrindra ny fitantananao sy ny fandaminanao ny fiainanay, tsara ny fitiavanao sy ny fitahianao, ka dia mahatratra ity fotoana ity izahay omenao hery sy tanjaka sy tombonandro, afaka mihaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, afaka mifampitantana amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, afaka hiara-ndinika ny teninao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Dia isaoranay ianao fa fitantananao sy fitahiana avy aminao izany. Isaoranay ianao ny fitaovana izay ampiasaina ahafahana mampita ny hafatrao amin'izay mihaino rehetra na eto Madagasikara na ny ivelany, amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana satria maro ny fomba efa ahafahana mandefa izany, dia isaoranay ianao mandrakariva izany ary ho voninahitry ny anaranao ihany. Ankehitriny mangataka izay mamindrafo aminay mamelana eloko fa tsy misy marina na dia iray akory ary fa efa samy nanota izy rehetra, dia izahay rehetra izany, ka tsy misy manana voninahitra avy aminao Andriamanitra. Ary dia mangataka izay hoe fanahinao masina no hitari-dalana anay, hampianatra anay ny marina rehetra, hampianatra anay hiaiky ny fahotanay, hampianatra anay hibebaka, hampianatra anay ihany koa hahita ny alaliny sy ny aviny ary ny habean'ny fitiavanao izay arotsakao isan'andro aminay, indrindra fa ny narotsakao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ka maty nefa nitsangana maty ho satatra ho anay izay mino. Dia manomeza fo mahay miaino, manana faharetana, manana fifantohan-tsaina, mahay mandinika ho an'ny mpihaino rehetra, ahafahana maka ny lesona sy ny hafatra avy amin'ny teninao ho an'ny tsirairay avy. Izany no angatanay amin'ny anaranao Jesosy, hanao voninahitra mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra jerentsika dia ny Isaia. Isaia toko fahaenina, ny andininy fahasivy sy ny andininy fahafolo. Isaia toko fahaenina, ny andininy fahasivy sy fahafolo, izay no vakintsika angalantsika ny hafatra androany, ary misy etaetan'ny namantsika izay ho lazaintsika ao anatin'izany. Isaia toko fahaenina, andininy fahasivy sy fahafolo, amin'ny anaran'i Jesosy no amakiana ny teny. Ary hoy izy, mandehanaka lazao amin'ity firenen'ity hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahalala, ary mijery mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahafantatra. Ataovy adala ny fony ity firenena ity, ary ataovy lalo-dalovana ny sofiny, ary ataovy mikipy ny masony, fandrao ahita ny masony sy andre ny sofiny, ary halala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Nisy namantsika, mpanompon'Andriamanitra namantsika, izay ny teny hoe, izao ny teneniny taminay rehefa mifankahita dia mifampiresaka. Ohatra mahakivy ianao izy ilay fitoriana filazantsara, ohatra mahakivy ilay fanaovana ny asan'Andriamanitra, ohatra mahakivy ilay fanaovana fampianarana, satria mihaino ny olona fa tsy miraharaha. Ohatra tsy misy dikany amin'ny olona izay ambaranao fa henon'ny olona fotsiny, ohatra ny hoe hena maso na fiatsaram-belatsihy henon'ny olona anao, na dia any am-piangonana aza, any amin'ny toerana maro samihafa izay ampianarana sy hitoriana ny filazantsara, dia ohatran'izany no zavatra tsapa
hoy ilay namantsika anankiray izay mifampiresaka taminay. Raha miheno moa izany dia mampahery azy, mampahery anao fa ty asan'Andriamanitra ity tsy maintsy atao, tsy maintsy tanterahana ny fanompoana izay efa nikena teo anatrehan'Andriamanitra, na hiaino ny olona na tsy hiaino. Ary izany indrindra no nangatahana tamin'ny fanamasina hoe ahoana no fomba hanazavana an'izany. Dia ny tolotsaina men'ny fanamasina dia ny Isaia 9:9-10 ka hatramin'ny 10. Mandeha nankalaza amin'ity fireneny teo mandrenesa mandrakariva, nefa aza mahalala, mijery mandrakariva nefa aza mahafantatra. Satria izany tokoa ny zava-misy mihaino ny tenin'Andriamanitra ny olona, mahita ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra ny olona, mahita ny zava-misy rehetra amin'izao fiainana izao ny olona, fa tsy mety miova, tsy mety makatoa, tsy laitra anarina ozy ny fitenenana. Zany hoe ny fitenenana dia tsy laitra mibala amin'ny fananarana ny olona amin'izao fotoana izao, fa mihaino fotsiny. Rehefa avy mihaino izy amin'ny ankapobeny, ny akamaroan'ny olona dia tahaka ny rano araraka amin'ny lamosina gisana ganagana ilay tenin'Andriamanitra, ilay filazantsara toriana, ilay fampianarana izay atao. Fa matetika tsisy raisin'ny olona, tsisy miatra amin'ny fiainany. Amin'ny ankapobeny ny zavatra izay lazaina sy ambara, toriana, ampianarana dia zavatra hita maso, zavatra efa fantatry ny olona, zavatra iainan'ny olona andavanandro. Ahitanana hoe ity tena ratsy ary tena fahavetavetana sy faharatsiana no atrehan'Andriamanitra, fa ity ny tsara izay masina ary mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mifanaraka amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zavatra hita maso zany iainan'ny olona eto sy eroa. Fa saingy izao tsy azo tenenina ny olona, tsy manaraka izay ambaranao ny olona, fa izay tiany atao ihany no ataony. Ny tenin'Andriamanitra izany raha ambaranao dia henoiny fotsiny araka ilay voalaza teo, fa tsy misy ankony amin'ny fiainana iny, tsy misy dikany aminy iny. Ohatran'ny hoe efa fomba ny mihaino radio, mety heverin'ny olona fanalana sorosorona, fanalana fahanginana, na hoe fahafinaretana ho azy ny mihaino radio dia mihaino izy. Ny fandehanana any am-piangonana ohatran'ny hoe efa fahazarana, ohatran'ny hoe efa fahasalalana amin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana ve, hoe zatra mandeha dia mandeha fotsiny, mandeha fotsiny amin'ny fahazarana, fa tsy misy tanjona kendrena hoe iainona ny tenin'Andriamanitra ka na lesona, vonjena ny fiangonana sy ny fiaraha-mivavaka mba hahafahana maka lesona, hanovana izay tsy mety amin'ny fiainana, hanovana ny toetra ratsy ho lasa toetra tsara, hanovana ny lalana makany amin'ny fahaverezana ho any amin'ny fiainana. Izany anie ny zava-misy. Raha ohatra hoe ny voalaza eto dia izao, mandrenesa mandrakariva, mijery mandrakariva, satria izay tokoa ny ilay izy mihaino ny olona dia mijery ny olona, fa tsy mahalala. Fa raha mahalala ny olona, raha mahafantatra ny olona, raha tena mahita ny olona dia mibebaka. Raha tena hoe mandre marina ny sofina, ka tena mahita marina amin'ny maso, amin'ny fo, feno fandeferana, amin'ny fo madio, izay ny fo madio, izay madio am-po. Raha ny testameta, raha ny dika teny ombonana ny jerena dia hoe sambatra amin'ny madio fo, fahitan'Andriamanitra izy. Fa raha ny dika teny teo aloha, dika teny mahazatra antsika iny dia hoe sambatra amin'ny madio am-po, fa izy no ahitan'Andriamanitra. Araka voalazana any amin'ny Matio 5:17.
toko fahavalo, toko fahadimy. Ka izany ny hoe ny fon'ny olona mihitsy sy ny sain'ny olona mihitsy no efa mihiny mikipy sy mihiny tsy miraharaha. Fa ny maso mahita, fa izay hita amin'ny maso tsy misy dikany ohatran'ny hoe manofy, dia rehefa vita ilay nofy tsy hiainana sy zavatra nitranga tao anatin'ilay nofy. Ny sofina maheno mandre fa tsisy miditra ao anatin'ny saina, tsisy latsaka po, tsisy latsaka anaty izay renesin'ny sofina rehefa mandre ny ten'Andriamanitra sy filazantsara. Fa raha tena miaino sy tena mandre amin'ny foany ny olona dia tokony mibebaka. Izay tokony mibebaka, tokony miova. Iza moa nanomboka any mikely indrindra isika eo amin'ny fiarahamonina, be dia be ny olona izay manana fahazaran-dratsy. Ohatra, foka sigara, mihinam-paraka, misotro toaka, reo fotsiny loha. Iza amin'ireny olona ireny no tsy mahafantatra hoe ratsy ilay sigara, ratsy ilay paraka, ratsy ilay toaka? Tena samy mahafantatra ireny, fa ho diny tsy fantatra ilay faharatsian'ny paraka sy ny sigara sy ny toaka. Ho diny tsy fantatra izany, ho diny faniny izany, ho diny tsy hita izany dia hohaniny ihany, dia fohany ihany, dia sotroiny ihany. Efa miantraika any amin'ny fahasalamana. Izaho mahafantatra olona, tsy tenenina eto ny anarany, fa tena efa hoe efa simba ny atiny, efa simba ny fony, efa simba ny havikaviny, efa simba ny taovany rehetra ao anatiny araka ny analizy izay nataon'ny dokotera sy fitarafana rehetra izay nataon'ny dokotera. Fa mbola misotro toaka ihany izy. Efa mivary lavo ve? Sa efa mamono tena ve? Sa ahoana? Fa izany ilay hoe efa mijery mandrakariva fa tsy mahafantatra, mihaino mandrakariva fa mijery mandrakariva fa tsy mahita, mihaino mandrakariva fa tsy mahafantatra. Fa raha mahafantatra sy mahita dia efa mibebaka izy tahak'izay. Ohatra anankiray, ohatra manaraka, iza moa eto Madagasikara na eto amin'izao tontolo izao no tsy mahalala hoe tsy mety izany kolokolo izany, faharatsiana sy fahavetavetana fanoherana ny sitrapon'Andriamanitra izany kolokolo izany. Nefa iza no tsy mahafantatra hoe me mahazo vahana, me manjaka, me ataon'ny olona vao mainka miroborobo izany hoe kolokolo izany, izany fahalovana izany. Karazana afera maloto sy afera maizina maro isan-karazany io, iza no tsy mahalala hoe tsy mety izany e? Fampitriana firenena, fampitriana vahoaka, fivarotana tanindrazana, fanampitena ny hoavin'ny taranaka. Izany resaka kolokolo sy resaka afera maloto sy afera maizina isan-karazany izany, iza no tsy mahalala an'izany fa tsy mety izany. Fa maninona mbola be dia be vao mainka mitombo aza ny olona manao an'izany? Iza no tsy mahalala? Iza no tsy mahalala fa hoe ny anarany fotsiny aza dia efa hoe teny ratsy e, hoe ratsy izany, teny ratsy izany. Manohitra ny sitrapon'Andriamanitra ary maneho faharatsiana sy maneho fahavetavetana sy maneho ny toetra ratsy ao anaty, izany hoe teny ratsy izany. Fa ianao ve dia tsy mahita hoe vao mainka mitombo ny isan'ny olona amin'ny teny ratsy ary meratsy hatrany ny zavatra tenenin'ny vavany. Misy dia isaky ny miteny dia tsy maintsy teny ratsy ary fantany hoe teny ratsy. Raha tenenina izy dia miteny hoe ity zavatra atao ity tsy mety raha tsy misy teny ratsy. Efa mahazatra anay ilay teny ratsy, efa fiainanay ilay teny ratsy. Fantany tsara hoe teny ratsy, fa maninona nefa mbola ataony foana. Izany anie ny zava-misy. Mahafantatra an'izany sy mahita an'izany daholo ny olona. Raha iverenana kely indray mandeha amin'ny fonina sigara anie, efa misy manambara ny faharatsian'ny sigara. Fa ho dinin'ny olona tsy hita izany. Ohatran'ny hoe jamba ny olona rehefa mividy sigara. Ohatran'ny tsy mahita an'izany soratra izany izy. Nefa dia hitany anie izany soratra izany. Izany ny zava-misy. Ary manarak'izany, iza moa no tsy mahafantatra, iza no tsy mahalala fa ratsy izany mampirafy izany, ratsy ary mahatsiravina, maharikoriko, izany hoe mijangajanga izany. Fa ianao ve
isika ve tsy miara mahita hoe mitombo mpitsangajanga dia mitombo ny olona mampirafy dia mitombo ny olona manana fitondran-tena fahavitavetana. Zay ny amin'ny lafiny anankiray hoe ny faharatsiana dia fantatry ny olona sy hitan'ny olona iainan'ny olona etsero fantany hoe ratsy zany rehetrarehetra zany fa hodiny tsy fantatra le faharatsiany dia veriny fa hoe tsara le izy avadiny ohatrany hoe zavatra tsara nefa tsy ho tsara mandrakizay tsy ho tsara mihitsy ny zavatra ratsy dia ataon'ny olona ihany dia toizan'ny olona ihany mitombo nisan'ny olona manao azy. Fa manarak'izany dia zao iaraha mahita nefa fa mitombo ny isan'ny fiangonana, mitombo koa ny isan'ny mpitory ny filazantsara sy ny mpanompon'Andriamanitra, mitombo ny isan'ny olona resy lahatra. Zany hoe mifanindra an-dalana eo foana ireo. Fa ilay fitombony isan'ny fiangonana, ilay fitombony isan'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny mpitondra fivavahana, ilay fitombon'ny olona resy lahatra tsy mampihena velively ny faharatsiana. Zany ny zava-misy iaraha mahita sy iainantsika eto amin'izao tontolo izao na eto Madagasikara fotsiny na eo amin'ny manodidina anao fotsiny ary dia zany ny zava-misy. Tanàna anankiray misy karazana fiangonana 4, 5, 3 tanàna anankiray fa isan'andro tsy maintsy misy fitarainana mikasika ny karazana faharatsiana, ny fanolanana, fanendahana, fangalarana, ny vakitrano, ny vonoan'olona, ny zavatra mavetivety mavesabesa-danja zany resahana zany. Fa ny zavatra madinidinika tsy lasaina hoe ny fifampifosahana, ny ady mivady, ny fialonana dia miteraka olana eo anatin'ny fiarahamonina, ny zavatra madinidinika samihafa, ny fimamonana fanakorotanana tokantrano sy fiarahamonina, zavatra madinidinika tahaka izany tsy voatanisa intsony ao anatin'ny fiarahamonina. Kanefa tazana ianao fa feno etsy misy fiangonana, etsy misy fiangonana, etsy misy fiangonana, ianona mpitory filazantsara, ianona pastera, ianona mopera, ianona mpiandry, ianona diakonina, ianona ohatr'izao. Zany ao anatin'ilay fiarahamonina. Kanefa ao anatin'io fiarahamonina io tena misy olona tsy laitra hanarina, tsy mivonona handray na dia kely akory aza izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra sy ny filazantsara. Zany mahatonga ilay fampianarana ohatran'ny hoe tsy tafita, satria tsy misy miraharaha an'izay fampianarana sy fitoriana filazantsara ataonao ny akabetsahan'ny olona fa vitsy no mandray, vitsy. Isaoran'Andriamanitra aloha fa misy vitsy no mandray. Ary zany aloha dia efa notenenin'ny Tompo hoe betsaka no antsoina fa vitsy no fidiana. Zany ny zavatra efa niresahany. Ary hatramin'ny voalohany tena efa ohatr'izany mihitsy. Firenena maro ny teto ambonin'ny tany fa ny zanak'Israely no vidiana manokana. Be dia be ny vahoakan'ny Israely sy ny vahoaka jiosy fa 12 no tena novidian'i Jesosy mivantana ho apôstôly. Be dia be ny zanak'Israely nivoaka avy any Egypta fa novidiana manokana ry Mosesy, ry Joshua, ry Arona sy ny mpiara-miasa tamin'ny akaiky. Izany hoe tsy ny olona rehetra akory izay mandre ny tenin'Andriamanitra, izay mandre ny atson'Andriamanitra, izay mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia anaiky daholo, fa vitsy amindreny ihany no manaiky. Fa ny zavatra kendrena ry havana dia izao, mampahery anao ilay mitaraina hoe ohatran'ny tsisy mindrara, ohatran'ny tsisy manaiky. Na iany olona tsy neny dia toriana ny filazantsara, satria efa nitenen'i Jesosy Kristy hoe tsy maintsy ho toriana manerana izao tontolo izao ny filazantsara n'ity famonjena ity vao ho tonga ny farany. Izay no lazain'ny Tompo. Aleo ny jerentsika ny Matio 4:20, ny 9:12,
ka hatramin'ny andininy fa 400. Matio toko 420, andininy 220 ka hatramin'ny 420 ka hatramin'ny 420 zao mifakina amin'ny anaran'i Jesoa. Ary noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia mangatsiaka ny fitiavan'ny maro, fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara amin'ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Zay, noho ny tsy fankatoavan-dalàna dia mangatsiaka ny fon'ny maro. Ny lalàna tsisy mankatòa, na ny filazantsara izay toriana tsisy mankatòa, dia me mangatsiaka ny fitiavan'ny maro. Lasa me manao izay tiany ataony olona. Izany fitiavana an'Andriamanitra izany tsy ao anatin'ny sain'ny olona intsony fa lasa fitiavan-tena no betsaka. Kanefa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Ka ianao ilay mitory filazantsara io aza kivy amin'izany fa mareta hatramin'ny farany. Toy izy foana ny lalanao, aza mivily miakavisy miakavarana fa iny lalana efa nizoranao iny. Mizora amin'iny dia toy izy foana, na hiaino ny olona na tsy haino, mitenena foana. Fa raha mangina ianao dia mivato no hiantsoantso. Ary manaraka izany, io ny andininy 420, ho toriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara n'ity fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra. Ny firenena rehetra anambarana hitoriana ny filazantsara, zay vao tonga amin'ny farany. Ka tsy maintsy mitory isika, tsy maintsy miasa isika. Zay moa no tenenin' Jesosy Kristy hoe isika tsy maintsy miasa raha mbola atoandro ny andro, fa avy ny andro, avy ny alina ka tsy afaka miasa ny zanak'olona. Ka mbola fotoanan'izao isika rehetra izay nahazo antso hitory ny filazantsara, tsy hakanafaka, na mpitandrina ianao, na pastory ianao, na diakona ianao, na mpiandry ianao, ninona anjara anao, olon-tsotra, kristianina mpanompon'Andriamanitra tsotra ianao, ninona sehatra misy anao sy anjara fanomponao, azakivy maretatra amin'ny farany dia toria foana ny filazantsara. Fa raha tsy voatory ny filazantsara, toriana amin'ny firenena rehetra ho vavolombelona. Toriana amin'izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, zay vao tonga amin'ny farany. Amin'izany fotoan'izany dia raha misy ny fanontaniana mipetraka dia samy hiteny hoe tena tsisy hiteny intsony hoe izay tsy nandre ny filazantsara. Fa samy hiteny daholo hoe efa nandre ny filazantsara, fa ao ny nankatòa, ao ny tsy nankatòa. Ka isika zany aza malahelo, aza kivy, aza mihemitra raha tsisy miheno ny zavatra izay ambarantsika. Fa isika mahafantatra ilay inoantsika dia tsy menatra isika mitory manambara ny filazantsara, ary tsy menatra ny ho vavolombelon'ny tompontsika. Ary tsika mitazona ilay tenin'i Jesosy Kristy hoe izay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Mila fiafiana, mila faharetana, ary mila hiezaka ny asantsika amin'ny fitoriana ny filazantsara, amin'ny fampianarana ny tenan'Andriamanitra, amin'ny fampitana ny afatr'Andriamanitra. Fa ny fanahy masina izay ao anatintsika no manome herentsika araka lazain'i Jesosy Kristy hoe azo herinareo milatsy amin'ny fanahy masina aminareo. Ary izy no efa niteny fa ombantsika mandrakariva, mandra-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Izy no maniraka dia izy no momba antsika andao miroso foana atao ny asan'Andriamanitra. Azakivy, tena betsaka ny olona tsy mihaino izay lazainao amin'ny fony, fa mihaino amin'ny sofina fotsiny. Be dia be no tsy mahita ny tena fahasoavana sy fitahin'Andriamanitra izay eo amin'ny fiainany, fa manao tsenjery fotsiny dia tsara velatsisy mahatikena maso sy mandeha amin'ny fahazarana manara-drenirano fotsiny. Fa ianao azakivy amin'izany fa mandro soa, ary tena hita maso zany ny raha mahita, samy mahita an'izany tsika rehetra. Fa dia Andriamanitra moa zany izay tompon'ny vokatra no hitsara ny amin'ny farany. Izy no ameny valim-pity ho antsika. Maheresy ianareo fa aza miravoravo tanana fa hisy valim-pity tokoa ny ataonareo. Izay ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Ka izao azakivy, aza mihemitra, maretatra amin'ny farany. Amarana antsika fa afatra kely no ampitaina. Vita soamantsara tamin'ny asabotsy teo ny fitsangatsanganan'ny ratsana fanantenana foibe FJKM izay notanterahana tany Mieritseatosika.
maro dia maro ny olona tonga, maromaro ny fitandremana na tonga solotena. Ny masoandro maty ny nampalahelo. Ohatrany hoe vetivety dia hariva ny andro dia tsy maintsy nody. Isaorana ny tompony hatsarany ihany satria tsy maina be nandoro ny hafanana ary tsy nisy orana. Tena amin'ny lana azy tsara mihitsy atominy tsara ny toetrandro, nafinaritra fitahian'Andriamanitra izany. Ary dia nafinaritra ny fihaonana, nafinaritra ny fiaraha-mifaly, nafinaritra ny fiaraha-milalao, nafinaritra ny fiarahana mikorana. Ho avy ny fotoana mbola anaovantsika tahaka izany indray manaraka fa ho voninahitr'Andriamanitra izay rehetra vita. Isaorana ny rehetra izay tonga nandray anjara na iza na iza, tsy ho voatonona eto tsy hakanavaka na iza nandray anjara. Na amin'ny lafiny ahoana na amin'ny lafiny ahoana, na amin'ny vatana na ankolaka, isaorana avokoa izany rehetrarehetra izany, indrindra moa fa izay tonga nanatrika. Ary dia misy mananteny isika fa tsy hoe fahafinaretan'ny maso fotsiny na fahafinaretan'ny no fotsiny no nantantarantsika an'ireny, fa fiombonam-po, fifampitezana, fiarahana miaina amin'ny maha iray antsika ao amin'izany sampana sy rantsana vokovokomanga sy rantsana fanantenana sy amin'ny maha kristianina ao anatin'ny fiangonana antsika. Dia man'Andriamanitra ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Amarana ny fotoana isika hivavaka isika. Andriamanitra mbola mamerana ny fisaorana sy ny fiderananao izay noho ny fitantananao sy ny fitahianao. Nahafahana nanokana fotoana indray androany amin'ny alalan'ny fandarana nampalalao azy lalana tokony alehako. Dia mino izay fa ianao no miteny fa ny mpanomponao dia misolo. Vavanao ihany. Fitaovana ampiasainao ihany. Tsangan'olona fotsiny ihany. Fa tena ianao Andriamanitra mihitsy no miteny amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Raha misy tsy hifanaraka amin'ny sitraponao izay voalaza dia levony izany mba tsy hanan-kery amin'ny tsirairay avy. Fa izay avy aminao, izay tena hafatra avy aminao no aoka hiasa ao anatin'ny tsirairay avy dia samy hanana finiavana handray sy hanatanteraka sy hizara izay hita fa tsara ao anatin'ny teninao any ny tsirairay avy. Ankehitriny mivavaka izay ta io dia onjam-peo ity mba havita soamantsara ny iraka mpanaovinao azy. Fa ianao ny hiaro ity onjam-peo ity mba hahavitana ny adidy sy andraikitra izay miandry azy. Ta io ny mpiara-miasa rehetra izay mikelena fatratra amin'ny fampandehanana, ny amin'ny fitantanana, ny amin'ny fanatotosana, ny hafatra rehetra avy aminao ampitaina amin'ny alalan'ity onjam-peo ity. Mivavaka ihany koa izay ho an'ny mpiaino rehetra, ho an'ny vahoaka malagasy rehetra, na ny any ivelany ihany koa aza, na ny vahiny koa aza izay mandre izao onjam-peo izao, ta io ny fiainany tsirairay avy mba tsy ho menatra eo anatrehan'izao tontolo izao, eo anatrehan'ny olona izao tontolo izao, eo anatrehan'ireo izay tsy mpino, eo anatrehan'ireo izay mety fahavalo sy manenjika mihitsy koa aza, fa mba ho hita hoe mpanompon'Andriamanitra avahanao manokana, tahianao manokana amin'ny lafim-piainany rehetra. Mety hisy ihany ny olana, mety hisy ihany ny fahoriana, mety hisy ihany ny aretina, mety hisy ihany ny zavatra manerana samihafa. Nefa eo anatin'izany rehetrarehetra izany dia mino izay fa hiseho ny voninahitrao, hiseho ny herinao, hiseho ny maha-Andriamanitra mahery. Be fitiavana sy be famindrapo anao ka hiasa ao anatin'ny zava-misy rehetra amin'ny fiainany tsirairay avy ianao. Apetraka eo ambanin'ny fitahianao ary ny fiainanay rehetra, indrindra fa ireo mpiaino ireo mba ho zanaky ny fiadaranao sy ho zanaky ny fanjakanao avokoa manomboka izao ary ho mandrakizay. Angatanay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy izany vavaka izany, ho anao ny voninahitra mandrakizay, fa ho aminay rehetra kosa ny fahasoavana sy ny fiantananao. Amen. Dia mametraka mandram-piona mandram-pitafa amintsika rehetra mpanaraka ny onjam-peon'ny radio vao masoandro indray ry havana, an'Andriamanitra ihany voninahitra, misaotra tompoko. Amen. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako.
ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao mahasoa.